mivavaka. Andriamanitra raha ny masina sady mandrakizay. Raha ny amin'ny alalan'i Jesosy Kristy misaotranao zay tompony amin'ity fotoana izay mbola omenao anay ity indray Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fitiavana, misaotra ny amin'ny famindrampo izay avaozinao isan'andro. Satria tsy misy afaka mijoro, tsy misy afaka mahatanteraka ninninona raha vao tsy noho ianao sy miaraka aminao Andriamanitra. Misaotranao zay satria tsapanay fa fenonao fitiavana ny fiainanay. Tsapanay ary hitanay, renay fa ianao Andriamanitra tsy mba mandao anay. Isan'andro dia eo foana ianao mijery sy mitantana anay amin'ny fomba tsy takatry ny sainay akory. Misaotranao zay Jesosy satria ity fitoeran'ity dia nomenao indray ahafahanay miaraka indray mitady ny tavanao Andriamanitra. Ahafahanay Andriamanitra miara-manome voninahitra ny anaranao. Ahafahanay miankohaka eo anatrehanao. Ahafahanay manaiky ny fahalebiazanao. Ahafahanay tena hoe mampanaiky ny any anatinay rehetra sy tsiraray avy ihany anao Andriamanitra ray. Aoka ho fotoana anankiray izay ahafahanay sy ahaizanay mihamanatona sy manakaiky anao ity fotoana ity Andriamanitra. Ahafahanay mamotsitra izay rehetra tsy ankasitrahanao amin'ny fiainanay ary ahafahanao mahazo vahany eo amin'ny fiainana tsiraray avy. Jesosy eo, ny fonay dia tahaka ny taninady. Dia miankina ny fanekenay ny anolorany, anolotra ny fona iray manontolo aminao Andriamanitra no afaingiana ny fiasanao amin'ny fiainana tsiraray avy. Dia androany Jesosy, tsy hanohatra izahay. Ary ny aminay rehetra Andriamanitra ifonanay raha misy fotoana manohatra ny teninao. Mety manohatra ny fitarihanao. Fa androany Jesosy dia anaiky izay ho taritinao zato isan-jato. Aoka tsy hisy fisainana, aoka tsy hisy fiteny, aoka tsy hisy zavatra mety mavesatra anatinay ahatonga anay tsy afaka hoentin'ny teninao Andriamanitra. Fa aoka Jesosy izay androany amin'ity fotoana ity, olona tena hibanjina anao tokoa Kristy. Satria ao aminao zay Jesosy afaka mandroso, ao aminao zay Jesosy afaka mitombo. Ianao efa nilaza fa raha misaraka amiko ianareo dia tsy mahay manao na inona na inona. Eny Jesosy, tena marina tokoa zany. Ary tsapanay zany, hitanay zany, fa tsy afaka mandroso, tsy misy ninina afaka ataonay Andriamanitra raha vao tsy ianao no mialohanay. Dia amin'ity fotoana ity Andriamanitra, ianao ilay teny tonga nofo, ianao ka ho tonga teny ihany koa anaty ny fony tsiraray avy. Ahafahanay manana finoana tena tafajoro marina Andriamanitra. Eny Jesosy, misaotra anao zahay satria nitantaninao indray zay Jesosy, tonga soamantsara eto indray zahay. Eona aminao, eona amin'ny fanambaranao, eona amin'ny teninao, eona amin'ny fampianaranao Andriamanitra. Amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao mpamonjy, amin'ny anaranao be fitiavana, ilay avy masina mandrakizay. Terenay ny anaranao Andriamanitra, amin'ny anaran Jesosy. Taontsika hivavaka amin'izao fotoana izao, asaika anao samy hivavaka, terao ny anaran'Andriamanitra androany. Aoka ny vavanao ho fantsony mahavita ny asany, mahavita ny antony nanaovan'Andriamanitra azy, dia ny fantsona fiderana an'Andriamanitra. Asan-drato ny anaran'ny masina. Aoka ianao tena hika aleloha eny am-ponao sy any am-bavanao mihitsy androany, hiteny mihitsy tompo ianao ny tompon'ny fiainako. Dia raiko mandrakizay ianao satria ianao no antom-pisiko Andriamanitra. Tsy manana hafa ankoatra anao Andriamanitra. Jesosy eo, tehirizo amboary, atsangano, ahitsio amin'ity fotoana ity Andriamanitra. Dia tena mbola te hiraikitra aminao mihoatra Andriamanitra, te hitambatra aminao mihoatra Andriamanitra, satria ianao no antom-pisiko Andriamanitra tsara indrindra, amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao mpanjaka, amin'ny anaranao avo indrindra, masina sady mandrakizay. Alleluia, amen. Tonono ny fiadanana avy amin'ny Jesosy Kristy ho an'ny eo akaikinao androany. Tonono mihitsy ny fiadanana Jesosy indray ho aminao. Ny omana andray ny anjaranao amin'ny Jesosy ianao. Ataovy am-pitiavana sy am-pifaliana amin'ny anaran'i Jesosy. Raha nandray antsika tsiraray avy Jesosy, dia tamin'ny fofeny fifaliana be nandraisan'i Jesosy. Hitanao tahaka an'ilay zanaka adala rehefa miverina tao amin'ny rainy, tsy nijery ny fitafiana ny zavatra ivelany izy, fa le fonina napakevitra ny iverina. Andriamanitra dia mitazana ny toe-pontsika miainga avy lavitra, ary tsika koa dia mila mianatra mahita ny toetry ny fon'Andriamanitra ao anatin'ny olona hafa. Zarao ny fitiavana, aza asiana limity, mizara mihoatra hatrany hatrany. Aleloia, aza refesina amin'ny zavatra afaka atolotry ny olona, zavatra afaka menao, fa meo mihoatra hatrany amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mino an'izany andao tsika hitehaka amin'ny mafo an'i Jesosy androany. Aleloia. Desika afatsika ny bokintsika amin'ny Salamo fahatelo amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Aleluia. Salamo fahatelo amby telopolo andiny voalohany ka hatramin'ny fafito. Miara-mideran'Andriamanitra hatramin'ny larsaina. Aleluia. Miara-miasa soa ny zavatra rehetra. Raha vao manginitsika,
ny anaran'i Jesosy. Salamo fatelo amby telopolo ny voalohany ka hatrafafito. Irahantsika mamaky mafy voninahitr'Andriamanitra manao hoe miobio an Jehova ianareo ry olo-marina, fa mendrika ataon'ny olo-mahitsy ny fiderana. Miderana Jehova amin'ny lokanga, mankalaza azy amin'ny valia torofolo. Miraha firam-baovao azy, mitendre tsara amin'ny feo fifaliana, fa mahitsy ny tenin'i Jehova ary ny asany rehetra dia mahatoky avokoa. Ty fahamarinana sy rariny izy, enika ny famindram-pon'i Jehova ny tany. Ny tenin'i Jehova ny nanaovana ny lanitra ary ny fofonain'ny vava ny nanaovana ny amarony rehetra. Mampiavosa ny rano amin'ny ranomasina ho toy ny anton-javatra izy, mitahiry ny rano lalina ao an-trano fitehirizana izy. Amen. Mahagaga ny Andriamantsika. Misy zavatra tsy hain'ny olombelona atao, ary tsy hoe tsy hain'ny olombelona atao fotsiny fa tsy zakan'ny sain'ny olombelona mieritreritra amin'ny fanaovana azy. Dia androany Andriamanitra te hanao an'izany zavatra any amin'ny fiainantsika tsiraray avy. Amen. Dao tsika hampanaiky ny anatintsika, dao tsika hanaiky hovain'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teniny fotsika tsiraray avy. Rehefa miova ny fo dia miova ny maso, rehefa miova ny fo dia miova ny vava, rehefa miova ny fo dia miova ny sofina, rehefa miova ny fo dia miova ny famindra. Ekeo fotsiny androany hoe tia Andriamanitra anaiky hovainao indray mifoko androany. Dao isika hivavaka amin'izao fotoana izao dia asandrato ny tanao dia teneny Tompo androany hovay aho. Manaiky Tompo handray ny sitraponao indray androany. Hikasika ianao dia hanova ianao Andriamanitra. Na teny iray fotsiny ary Jesosy dia afaka hanova momba iray manontolo Andriamanitra, mba ahafahako manahaka anao, mitovy endrika aminao Andriamanitra, mitovy fijery aminao Andriamanitra, mitovy fitiavana aminao Andriamanitra. Tia Jesosy mampanaiky ny amiko rehetra eo aminao Andriamanitra. Izay rehetra tianao atao Andriamanitra dia izay mihitsy ny tiako ataonao amiko Andriamanitra tsara indrindra. Aoka tsy saiko andahatra na saiko hieritreritra hoe izao mety amiko, fa androany Jesosy dia manaiky tanteraka sy manontolo Andriamanitra amin'izay rehetra programanao dia ikeko Andriamanitra tsara indrindra. Asandrato vavakao androany dia ataovy amafisy ny fanoloran-tenanao an Jesosy androany. Isan'andro tsika tokony hanavao ny fanoloran-tenantsika dia hitendray hoe androany Jesosy dia mbola anao indray Andriamanitra, anao manontolo a Jesosy, tsy nisombotsombo ny amiko Jesosy fa za mihitsy Andriamanitra. Afoko anao ny momba a Jesosy androany, afoko anao ny fiteniko Jesosy, tsy hijereko ny ao ankavia sy ny ao ankavanana Andriamanitra, fa tena tolotro anao manontolo ny momba a Jesosy, izay momba Andriamanitra. Tsy manina izay fihetretan'ny olona, tsy manina izay fomba fijeriko ny tenako sy fiheverako ny tenako, fa ny zavatra azoko antoka dia rehefa eo am-pelantananao aho tsy maintsy maneho anao Andriamanitra. Jesosy eo tia ao androany Tompo, teneny mihitsy tia Jesosy androany, tia ny tenako atolotro anao. Jesosy eo tia androany, manaiky Andriamanitra no volavolainao indray androany Andriamanitra. Alleluia. Atoloro ny tenanao fanatitra vela ankasitran'Andriamanitra androany. Alleluia. Tia ny tenako. Ry mpamonjy keo, ry mpamonjy keo, ho anao manontolo, ho anao manontolo. Raisinao kanjakao, raisinao kanjakao, tia ny tenako e, tia ny tenako. Ry mpamonjy keo, ry mpamonjy keo, ho anao manontolo, ho anao manontolo, raisinao kanjaka, ho anao manontolo, ho anao manontolo, raisinao kanjaka. Amen. Jesosy aterinay ho anao sahady ny voninahitra, averinay ho anao ny voninahitra amin'ny zavatra rehetra izay ho ataonao eto androany Jesosy. Tsisy olona ao miamboninahitra eto afa-tsy ny anaranao rery ihany, ilay mpanjaka amin'ny mpanjaka. Ianao rery ihany no Andriamanitra eto Jesosy, ianao rery ihany no Andriamanitra ivavahanay tsy misy afa-tsy ianao Jesosy. Androany Jesosy tsy hainay ny tsy hilaza, tsy hainay ny angina
Iderany anaranao, fampanjakanay ianao, masina ianao mandrak'izay Jesosy. Halleluia, halleluia, halleluia. Sandrata Jesosy. Tsy aina ny angina ka tsy ankalaza ny avo, mameno fitahina ka tsy mba namela ola. Kaderany raha, kaderany raha, sisaotrano atolotranao, fo tena faly loatrano entina miderana. Ny saina tsy ampiala, ny saina tsy ampialala, ny fatra ny fitiavana. Ka raisy tompo malalo, raisy tompo malala, ny fakasitranana. Am'fofena am'lanitra ny tanantsika ho an'i Jesosy. Raha ny ray sisaotrano atolotrana, tena faly loatrano entina mideranao. Zany mihitsy Jesosy. Halleluia. Tsy hainay adinona Jesosy ny fitiavanao anay, lehibe loatra Jesosy. Halleluia. Tsy hainay adinona, tsy hainay adinona lay fara fitiavanao rayo, fa maty novonoina ny zanakao amo. Sotra Jesosy. Kaderany raha sisaotrano atolotranao, fo tena faly loatrano entina. Kaderany raha, kaderany raha sisaotrano atolotranao, fo tena faly loatrano entina miderana, no entina miderana, entina miderana. Amen Jesosy. Halleluia. Tiako hosainsainao anatin'ny fotoana foy ny alalan'ny fitiavan'Andriamanitra antsika tsiraray avy. Miaritra Jesosy. Sainsainy ny alehibe ny fitiavan'Andriamanitra ray atsika, tahaka ny hoe namidiny Jesosy, namidiny Jesosy mba hividianana atsika, mba tsy ho veritsika, fa mba ho tonga zanak'Andriamanitra. Tena hoe lehibe loatra ny fitiavana eo Andriamanitra ray eo atsika tsiraray avy. Ny olona mety mieritreritra hoe masika loatra Andriamanitra, maninona ny olona alefa very any amin'ny elo sy ny sisa, fa Andriamanitra fitiavana izy, fa tsy arak'izay rehetra hoe sainsain'ny olona. Ny olona safidin'ny olona mahatonga ny olona very, fa Andriamanitra mahatona ame an Jesosy. Tena hoe nafono tsotro zao fotsiny Jesosy. Mety teo ambony hazo fijaliany Jesosy, mety tena nitomany Andriamanitra ray mijery an Jesosy hoe zanako ty nefa tena hoe afoko. Izy manana hery afaka anoherana ny zavatra rehetrarehetra, hoe tsy natonga an Jesosy ho faty teo ambony hazo fijaliana, fa tena hoe noho ny amin'ny fitiavany asianao dia tena nafono tsotro zao fotsiny Jesosy. Tena tia atsika loatra, tena tia atsika loatra Andriamanitra, mankasitraka be dia be Jesosy. Ao anatin'ity hiri ity dia sainsainy ilay tononkira hoe ny fitiavan'Andriamanitra ray sy anao tena lehibe loatra. Alleluia, alleluia. Misaotra Dado,
misaotra Jesosy malala. Halleluja, halleluja. Misaotra ny amina foizanao an Jesosy, ny famonjenana. Ilay zanakao fanombonan'io eo amin'io azo io, renao ny feo sy ny toreo, miantsoantso anao. Rotikiany fanahinao, ny ranomasonao efa ora firy zao, izy mitaray Jesosy mialay eo imasonao. Vaky fony iray nandrekikiky anjanakao, rovitrany ainao fanafoyanaka. Jesosy miantso anao nefa navelanao toy izao, nomenao ovonoina nafonao ombo. Tsy oaky hoe atraizy izay vitanao, tsy tratry ny saiko ny fitiavanao, azavo fo ay andanjalanjako zay vitanao. Vaky fony iray nandrekikiky anjanaka, rovitrany ainao fanafoyanaka. Jesosy miantso anao nefa navelanao toy izao, nomenao ovonoina nafonao ombo. Raha io soraty ao ampoko ao, hay zava-dozy izao famonjeny izao, mifonany ao omeo fo vaovao manaiky anao. Fa tianao loatra hoe ka maty hoay ianao. Saotra Jesosy. Fa tianao mihoatra an'izao rehetra izao, tena fitiavana. Fa tianao loatra, fa tianao loatra hoe ka maty hoay ianao,
misaotra Jesosy alleluia tianay ianao Jesosy misaotra ny amin'ny fahasoavanao misaotra ny amin'ny fifidiananao anay tsara loatra ianao Jesosy tena tsapanay loatra tsapanay lalana anatin'ny fonay Jesosy izany lalana fitiavanao anay zany Jesosy tsy soloanay ianao tsy isy asolonay ianao Jesosy ianao rery mampity anay Jesosy eo aminao rery ihany mahatsara anay Jesosy tiako fahasoavanao tiako loatra ny fitiavanao anay Jesosy alleluia alleluia
Jesus tiako loatra ny fahasoavana. Jesus tsisy mihoatra ny fitiavana. Jesosy sokafa masom-panahy anay androany, barana fijery tahaka ny fijerinao Jesosy, hitempo tahaka ny fitemponao Jesosy. Aoka ianao no modely tsara ho anay Jesosy, aoka tena hanahaka anao zay angetahitan'izany isan'andro Jesosy. Aoka ho levina zay rehetra toetra tsy araka ny sitraponao rehetra ty anatinay, fa koa tena ho feno anao Jesosy. Tianay ianao tompo amin'ny herinay rehetra no anambaranay fa tianay ianao Jesosy, amin'ny fonay manontolo. Halleluja, ianao ilay ampinga tsara ho anay Jesosy. Halleluja, misotra Jesosy. Mijery anao aho, tsy atahotra eo, mifahitana ahita toy ny fijerina. Mijery anao fianao no mpamonjy, mifaindrena ianao zay tokony atao. Mijery anao Jesosy, mijery anao tsy atahotra eo, mifahitana ahita toy ny fijerinao. Mijery anao fianao no mpamonjy, mifaindrena ianao zay tokony atao. Miaina
toerana tompoko azafady. Alleloia. Tonga amin'ny fotoantsika anymerenana ny voninahitra any amin' Jesosy ampirisiana hatrany tsika na zay manaraka direkta na tsika zay tonga eto amin'ity toerana ity mba amerina ny voninahitra any amin'Andriamanitra. Mampiatsiahivona ihany koa tsika ao anatin'izany rehetrarehetra zany fa ny voninahitra rehetra dia any amin'Andriamanitra. Izy rery ihany na mivavaka tsika, mety hoe tsika fitaovana fotsiny mivavaka, fa Andriamanitra mpamaly vavaka dia andao averitsika ho any amin'Andriamanitra ny voninahitra rehetra. Andao tsika hitehaka mafy be ho an'i Jesosy. Voninahitra an' Jesosy rery ihany ny joroko vavolombelona fa tamin'ny herin'ny lakamisy tena salama be mihitsy. Salama hvkl le tiana olazaina. Tena tsy zakako mihitsy ny tongotro dia tena rehefa mitsangana dia tena fanina be mihitsy. Dia raha ny hoe fahatsapana maha-olombelona dia tena hoe tena flasika be mihitsy. Dia ny antso amin'ny papa zany hoe eto am-bavaka fa tena salama be mihitsy dia anapaka fifadikanina kely indray andro fa tena tsy vitako. Dia nosy izy fa mivavaka ho an'ny tatiana anazy aho izy. Dia ny zomany iny mbola tena salama be mihitsy tena efa nieritreritra hoe tsy andeha hivavaka zany fa tena tsy vitako. Dia nefa tsy nenoko intsony le feon'le vatako fa tsaroako ny vavolombelona paster zao hoe nisy fotoana tena salama be ozy izy dia mandeha sekoly foana na dia tena matanjaka be ary ozy izy no miakatra amin'ny tohatra io dia mandeha foana dia tsaroako iny dia ozy fa maninona koa zany za raha mba afaka ataon'i Jesosy an'izany fa andeha ho aza nefa tena tsy vita zany raha hoe maha-olombelona. Dia avy eo dia nandeha teny an-dalana ako dia nakiverina satria tena fanina be. Dia ozy ilay zanako vavikely andorina iny fa efa ela be tsy nandeha mivavaka ozy izy dia tsy maintsy nandeha izay mianaka. Dia teo am-pipetrahana mbola tena salama be fa no nandeha ilay toriteny nandeha dia avy eo ny salama dia verina nanao fifadikanina somatsara voninahitra an' Jesosy. Alleloia. Andao tsika hitehaka mafy ao an' Jesosy. Ao anatin'izany mety hoe mety afaka mandalo ny tsy fahasalamana, mety reraka ianao fa toy izy foana fiombonanao amin'Andriamanitra. Raha azo atao dia tongava foana mamonjy fivoriana. Eny tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy fa tamin'izany teraka n'ilay zanako faharoa zany dia nangatahana tamin'i Jesosy foana hoe mba tsy ho didiana. Dia nefa ny taty amin'ny faraparany dia nanantanina be foana ilay fandidiana, nanomboka aloha hoe nitsivalana izy. Dia namen'ny dokotera herinandro hoe amin'ny herinandro programmenao izy ny fandidiana raha tsy mihodina. Dia teo aloha dia nentina mibavaka dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nihodina. Dia avy eo indray rehefa ho teraka amin'izay dia ela be tsy misokatra mihitsy l'école nefa misy contraction foana. Dia teo indray dia efa nanantanina hoe tsy maintsy ho didiana zany. Dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nisokatra aingana be tampoka indray l'école rehefa nentina mibavaka. Dia teo amin'izay farany efa nisokatra fa hoe tsy nidina ilay zaza. Dia efa ela be dia niteny ilay dokotera hoe mena 15 minutes afara nareo fa hanomana bloc izay. Izy efa tsy nijery intsony zany fa efa manomana bloc dia mbola nivavaka foana izay nivavaka dia efa tena fara indrindra dia nitsapa izy dia nihodina ihany ilay zaza dia voninahitra ho an'i Jesosy fa nivoaka normala ihany. Alleloia. Andao tsika hitehaka ho an'i Jesosy mandroso tompoko. Alleloia. Mandra-piandry anazy ho antsika izay nitondra zazakely ka azo ampifoana iangaviana raha mety dia mba ampifoana fa maromaro ny atsy ivelany atsy. Misaotra tompoko. Voninahitra ho an'i Jesosy rery ihany. Somary niala kely amin'ilay tejoroko vavolombelona fa mitovy mihitsy ka anaizy tatiana anahy. Omaly tena ohatrany hoe kao tena hoe fanina foana na tongotra mangovotra. Dia androany zany eo mpimana dia zara ve andeha sa tsy andeha, mbola mitoy foana izy androany maraina dia androany zara ve andeha sa tsy andeha toy zany zavatra rehetra raha nataoko vitako ho an'i Jesosy ve dia tsy andeha andeha fa tsy manino tonga teto saorana tompo fa misy asa afaka natao tsara vita soma tsara le mijoro vavolombelona ka mampangovotra indray dia fa ny tena izoroko vavolombelona dia Andriamanitra zany tena mijery antsika tsirairay avy izy fa za zany ohatrany hoe nisy efa lehibe zany dia misy fotoana zany efa tsisy ninona intsony amin'le fomba-behivavy dia misy fotoana tonga dia tena
tena be da be herinandro tsy mijanona dia amin'iny a le tsy afaka mamonjy sekoly mihitsiny tsy possible mihitsiny dia tamin'ny décembre tamin'ny anniversaireko nisy le izy dia manisandra dia raha izao no mitoy zany a efa misy programme neverinay atao tena ao anatin'le izy mihitsy a zany no tratra le izy dia miantanta amin'i jesosy dia tena dia ahoana zany no ny ataoko zany hiandro trano a zany sa inona ny ataoko a nefa mba hoentin'ny olona mandeha zany dia tsy haiko fa latobitsy any andeha lady le izy miverina tapaka tena tsy ao anatin'le compte mihitsy raha kotiana raha amin'le normal fa efa tsy normal moa zany le izy dia normalement herinandro izy a fa ohatranay nampitoeriko tato am-poky hoe jesosy mahalala ny mahatsara anahy fantany mety a za tsy ady saina be amin'io a fa amboarina io fa tena 3 andro a izay miandeha efa presque tsy nisy tsony le izy tany amin'ny alaiko ao zany dia afaka nanao izay tokony ataoko dia le fitsaharana tena mila nanantsika satria le ny tany nandehanana moa rehefa makany zany dia ohatrany tia mividividy zavatra izay ny tena dia rehefa oty zany a hainareo ihany ny ao ivato manahirana be amin'ny olona sasany fa ny zanako jesosy a dia hoe jesosy a zay tsy hanao risirisy zay tsy hanao nininina ianao no manao an'io zay ataonao eo mety foana dia tena hoe mandrosoa lasa alleluia misaotra any jesosy ia ao anatin'izany a mandroso soandry aoriana soandry a dia mandroso ao ary misy témoignage anankiray a Direna Jesosy. alleluia Taty Madagasikara zao nanao bilan général dia avy eo izy ny dokotera tsy mety ho ny atiko dia avy eo izay nanao bilan général taty dia zao izy ny dokotera tsy manena hoany aho alleluia mandroso nge taty azafady iany tompo ya terainy jesosy aza mihetsika alondry any a terainy jesosy a fa taty Madagasikara zany zay a nanao bilan général dia hoe maloto ny rany marary ny atiny dia avy eo zany zay niasa saina be dia lasa nakany an-dafy zany zay mianaka dia tena hoe voninahitra ho an'Andriamanitra vita le bilan général nadio be daholo izy atao ambadika izay aloha dia io volony io a raha natsikaritrareo le miara mivavaka eo tsy nisy io fa izy manao satroka foana izy fa tsisy le volony dia izao a tena fahagagana lasa naniry alleluia jesosy daholo ny ao ambadika izany ia anaraka témoignage anankiray tsika ovakisy daholo ve aloha reny page rehetrarehetra reny alohan'ny karaha paster aleo aloha hazava tsara ny resaka malaky be farak'izay malaky ao ary le sary azafady iany tompoko amerina voninahitra amin'ny jesosy e zany fa za tena hoe be témoignage a fa fotrany hoe afempeniko any foana le izy ty témoignage vakiko ty zany efa somary efa tamin'ny 2014 zany a dia anadahako ty zany a somary nanana problème satria izy nandray zava-mahadomelina tamin'ny izy mbola tanora dia toy izao fa ndeha le izy a rehefa nandray zava-mahadomelina nandritra ny 5 taona teo izy dia nanomboka tsy nazaka dia rehefa tsy nazaka le izy a dia verisaina dia nidirany fanay ratsy satria nanao méditation le mividy esprit reny hono zany dia rehefa nanomboka le marary izy dia manoratsoratra tamboho mitsindroka eny amin'ny lalana rehefa mitady hivoaka ny vavahady miriotra izy a tsy hoe andeha ho aiza dia arahako izy dia mitsindroka zavatra amin'ny tany dia tamin'ny voalohany izy lazaina efa hoe manany ihany a dia mandorondoro zavatra ohatrany hoe amin'ny science zany pyromanie ny anarany tena hoe efa marary mihitsiny dia nanaraka fitsaboana izy a dia taty an-tanà dia avy eo izy miverina nianatra tany amin'ny tany aviany taloha indray zany a fa izy tsy niaraka mipetraka tamin'ny neninay tamin'ny voalohany
dia miverina tamin'ny teo aloha ihany izy a, dia miverina nitsaboana tany amin'ny toby indray. Dia ile sary io moa izy zany izao mifatotra io le amin'ile sary anankiray. Io misy rojo ny tanany dia misy rojo ny tongony. Dia tany izy dia avy eo zany ka direktiva tamin'ny pasteur Rodolphe hoe mba hoentina any amin'ny toby any amin'ny pasteur Solofo dia oke ozy izy. Dia rehefa teny amin'ny toby izy dia migafy dia mitsoaka dia mandositra dia miady sy ny sisa dia vavaka be foana koa pasteur Solofo mivady tamin'izany ho azy manao délivrance. Dia tamin'izay izy nanao peratra ohatran'ny hafahafa izay dia sorty ozy izy pasteur Solofo dia fa ohatra nisy pacte hafahafa tsyna le peratra. Dia nilaza zany le anadako tamin'izay hoe nahita olona fotsifotsy be hono izy tamin'ile délivrance zany, ohatrany hoe nahita ny Jesosy aho izy tamin'ile délivrance. Dia nanomboka teo izy dia tsy nirioriotra be tsony dia tena noentina mbavaka teny. Dia nisy fotoana izy tsy hita izay nalehany fa nandeha lavitra be dia sendra tany amin'ny toby pasteur Rodolphe tamin'izay. Dia efa le pasteur andeha hody iny dia nanatina pasteur tsy hita hoe le anadahako. Dia tenenin'ny pasteur ny anarany tamin'izay hoe verena amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Manankely avy Nazareta. Mory pasteur Solofo koa tamin'izay ny teny anao hoe aza manasy efa averin'i Jesosy eo ihany izy sady zareo pisy be nefa za aminy efa mipanika be. Dia niampitsy izy nody avany nandeha tongotra amin'izay dia tamin'izay izy nandeha hatrany mahintsikatra aty dia efa tsy nanao kapa ny tongony. Tena hoe trop be ny ainako an'izany fa iny izy tonga iny dia sady avy nataony orana tena nahita faisana mihitsiny. Dia lany taminy tany ny orana nandritra ny alina. Dia nisy fotoana izy tany amin'ny toby fitsaboana izay dia tsy maintsy nanaraka traitement izy tamin'izay dia pasteur Tina namangy anazy tany dia ivavahana ny goûter ivavahana daholo izay zavatra rehetra. Dia pasteur Andrira koa satria izy mitovitovy kely ny nanjoany zareo zany. Dia nisy fotoana koa pasteur Lova efa tany an-tranonay dia vavaka ao anazy daholo. Dia tamin'izay izy tsy nety hanao analyse dia niteny tamin'ny pasteur Jawa hoe pasteur zandrinay hoe tsy mety manao analyse. Dia ozy pasteur izy leva le tsy matsiaro saina iny dia ozy pasteur Jawa hoe andana fa mandeha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Dia nandeha izy tamin'iny Analakely iny mandeha dia tsy hitany akory le trano anaovana le analyse fa ny tongony nefa to dia notrany hoe nandeha nakany tsy amin'ile laboratoire etsy tamin'izay dia tonga dia nakany. Dia rehefa mivavahana foana izy aloha dia sitrana amin'izay no fitalahoana tamin'i Jesosy dia nitondra mbavaka daholo fa misy namana rehetra ny sasany aloha nanesy sy nandatsy. Rehefa nandeha fotoana dia nisy ankizy vavy izay niaraka tamin'ny teny tsy nalala anazy mihitsy hoe narary sady tsy nalala n'izany histoire be dia be izany. Fa donc zany izy efa niasa lama satria ilay ankizy vavy tsy nalala hoe fa maninona ary ty. Dia tsaroako le fampaherezan'ny pasteur Rodolphe hoe Jesosy rehefa manasitrana dia na eo no eo na izy manasitrana tsikelikely fa tsy hoe tonga zany dia hoe misy zavatra tianao dia hoe forceko zao dia zao ty. Kely sisa efa misasaka dia ozy izy kely sisa ty fa dia anandro dia ozy le ankizy vavy misy olona mitady mpiasa dia io afisy io raisa le numéro dia atsotsika dia natsona le numéro dia nandefa dossier tany amin'ile société izy dia niantso le société avy eo dia nanao test izy tany amin'ile société iray aloha dia nety be le test nataony dia niantso indray le société iray dia nety be daholo fa izy tena nahay be ohatrany hoe tsy nampozina mihitsy zany hoe le olona very saina teo lasa tonga dia nahay be voninahitra ho an'i Jesosy aloha dia avy eo izy nanao formation tany amin'ile société anankiray dia 7 nanao dia izy voaray satria 5 fotsiny no niraisina tao anatin'le 7. Dia rehefa avy eo zany dia tamin'ile formation ambony be ny notiny dia afaka nisafidy izay toerana le satria misy hoe ambanimbany vohatra kely na ohatr'izany. Dia ny teo zany izay ny sahirana kely hoe satria le asa roa zany samy nety dia rehefa samy nety le asa roa dia hoe province sa tanà
dia fifadikana ohatran'izao mihitsy nanatina amin'ny pasteur hoe mba ameo directive ho pasteur fa sahirana hoe zandrinay ho alefa any amin'ny province satana dia mivavaka kely pasteur aloha dia hoe province dia lasa tany amin'ny province izy dia mialohan'izay natao fisehoana aloha izy fanresaka ny olon-dehibe dia nanambady zany izy vadiny izao io mitatana anazy io nitapenako kely io amin'ny sisiny io voninahitra ho jesosy dia avy eo natao mariazy dia tonga herintaona tany amin'ny province izy dia nahazo promotion lasa directeur satria sérieux be voninahitra ho an'i jesosy ohatran'ny hoe ilay olona adala teo zany ohatran'ny hoe lasa nitokisan'ny olona ampandroso an'ilay société dia afaka hainao indray izy dia nahazo promotion indray izy amin'izao tsika amin'ny teny izao dia manao formation aty fa izy moa izao mbola miasa dia tsy afaka netikety fa manaraka izy mbola hoety eny tompo dia voninahitra ho an'i jesosy fa lesona azoko tamin'izay zany hoe mila maharitra rehefa mitondra am-bavaka dia mila manova toetra rehefa mitondra am-bavaka fa tsy hoe kizidy na mila madio fo tamin'ny voalohany tsinony izay sady nanabedy kely anazy no mivavaka ho azy dia voninahitra ho an'i jesosy efa nazareta dia farany misaotra n'ity asa fampony ity fa raha tsy nisy an'ity tsy nahay zavatra be dia be nentina niatrika an'ilay izy dia voninahitra ho an'i jesosy alleluia anakiroa le tokony hijorova volombelona fa lava loatra le voalohany dia adiny le faharoa tega dia hitra mitatoheritsika voninahitra n'andriamanitra irery ihany tompoko jesosy le any mendrika miamboninahitra amen toy le vavolombelona le nijoroko tao amin'ny trampokon'olona le hoe nisy alahelo tao amisehatry ny asa satria na tsara tena hoe nidingan'le mpampiasa zany dia nefa tao anatin'ny Zoma izy io mahavarina fisaka ny Zoma foana mitranga le zavatra mba tongava foana Zoma re olona dia tamin'io tantara hoe natsona tampoka hoe tongava ty zao dia zao ary amin'ny restaurant ary fa misy finavana zao zao le contrat vao 2023 za zany efa tsy mivaky loha dia toeran'izay moa fona tamin'ny sosy hoe fona satria programme fa tsy programmako raha programmako zany dia programme tsy mivaky loha fa ny an'i jesosy tsy zay satria efa ny jesosy efa ny jesosy tsika dia izy mivaky loha atsika foana dia resaka mivadika moa zany ohatranao zaho tsy mivaky loha na asaina na tsy asaina zavatra efa fantatra daholo koa ny zavatra mitranga dia anao zay za miteny an'izany dia naray mail dia efa naray mail dia tsy nesako aloha mivadiko satria raha vohita ny mail io dia tonga dia mivavaka foana izy mandrapahatonga ny zavatra izy enjana be raha hivavaka raha vao ohatran'izay izy tena mivavaka be foana dia neny zareo za moa mananomena ipady azy zany dia neny zareo amerikanina zany misy système tena enjana be ny contrôle sy rehetrarehetra ao tsy idiran'ny virus dia izy tsy haiko tsy haiko le izy fa tsy mahay le izy ranga moa mety mahay le izy fa za tsy mahay le izy dia neto tany fianakaviana dia tio ampio aho fa misy ohatran'izao dia rehefa ampiany fa dia mivoaka dia teo dia merci aho fa tena tafavoaka ty zavatra ty fa tsaroako rehefa tonga ny zavatra tokony tonga dia za anina fa hoety aloha dia miverina tany amin'ny andray andro fa misy zavatra mbola tsy haiko indray satria sokafako le mailako dia tsy mety misokatra indray dia efa zavatra efa vita daholo le système ahafahany tokony navoazan-taty le izy dia jereko misy mail tonga indray ao androany tamin'ny larobia androany voasokafako le ipady satria le ordinateur portable tsotra foana fiasako ohatrano zany dia jereko indray dia ozy izy le madame hoe io izy ny bianao sy ny voucher dia mbola tsy jereko zany inona ary hoa zany dia avy eo tonga asaina teny ambony tomobile tena hoe rehefa ny jesosy zany ianao dia ozy izy jesosy hoe tsisy maromaka no pelatana oia dia mahavarina be anaty le izy ohatran'ny rehefa tsy vakina aloha zany le izy dia misisika foana le izy dia tsy haiko zany inona ndray zany vavolombelona amin'ny Zoma ndray zany tsy fahatatro mihitsy tongava amin'ny Zoma voninahitra ho an'i jesosy eraty alleluia ndao tsy kitehaka mafy ho an'i jesosy dia andraisantsika amin'ny mpanompon'andriamanitra manaraka eny tompoko alleluia tehaka mafytsika ho an'i jesosy ary ataontsika tonga dia hivavaka misaotra an'andriamanitra ny amin'ny mahalfa sy omega azy eo amin'ny fiainan'ny zanany ny amin'ny fanasitranany ny amin'ny kasika ny fiainany
Asandratony vavaka fisoaran'Andriamanitra. Raha eo amin'ny anaran'i Jesosy tsisy avy aminay fa avy aminao ny zavatra rehetra. Ianao no nanova ny fiainana, ianao no nanasitrana, ianao no namarana izay mety ho heverinay fa ratsy teo amin'ny fiainana nalovana olona anankiray, fa ianao mbola nampitraka sy nampijoro ary ianao lefa manana programa tsara ho antsiraray avy. Makasitraka indrindra Tompo ary mamerina ny voninahitra any aminao dia ianao rerianty satria ianao nahatanteraka ilay Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazarety. Fa nahitaina nasitrana lohalika mangozoozo aretina mikiky heverina fa efa tsisy fanafana. Ianao tompony mbola manasitrana sy mamadika an'izany ho vavolombelona ho voninahitry ny anaranao reriany. Dia misaotra indrindra Tompo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy velona sy masina ary manan-kera avy any Nazareta. Amen. Tiaka mafibetsika ho an'i Jesosy. Alleluia. Alleluia. Misaotra an'Andriamanitra ny amin'ny fotoana mbola omeny ary misaotra ny mpanompony ihany koa manome an'izany fahafahana izany voninahitra ao an'Andriamanitra ireriany. Anaitratsika ao anatin'ny fotoana fohy alohan'ny andrenesantsika ny tenin'Andriamanitra ny amin'ny fiasan'ny teny ao anatintsika. Amen. Satria miasa ny teny be fahefana ny teny ary vavolombelona izany nireo fijoroana vavolombelona izay nenontsika teo ary mino koa fa hiasa sy aneo ny fahefany sy ny heriny ao anatin'ny tsirairay avy ny tenin'Andriamanitra izay orenesintsika amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Amen. Raisitsika Matthieu toko voalohany andininy fa 20 somary lavalava ihany fa tsy vakitsika. Tantaran'i Josefa vadin'ny Maria izy io. Tantaran'i Josefa vadin'ny Maria. Ny zavatra azontsika tsipihana aloha voalohany ao anatin'io tantara io raha ohatra ka ambarantsika amin'ny teny fohy dia zao. Rehefa nahalala Josefa fa bevoky Maria dia saika metraka ny Maria mangingina izy. Izy zany aloha tsy san'le olona hoe vao nahita toe-javatra anankiray na tamin'ny vadiny na taiza na teo amin'ny fiarahamonina dia tonga be tatasika be ao anatina FB ka hoe manambara hoe zao ny zava-misy sy manambara ny zavatra iainany sy ny zavatra nilalovany. Tsy izay Josefa fa hoy ny tenin'Andriamanitra hoe lehilahy marina izy. Lehilahy marina Josefa ary nanana an'izay toetra izay hoe tsy hanala baraka ny Maria tao an-tsainy izay. Tsy hanala baraka ny Maria fa alao alamina parsity resakty. Parsity resakty fa tsy araky ny eritreretina sy ny lalam-piarahamonina nisy tamin'izany fotoana. Satria raha vao manambady tsara Mariana koa aloha zany fa nanaja an'izay fipetra sy lamina izay Josefa. Tsy nangalam-pinana izy milohany zavatra rehetra fa tena niandry izy tena niandry izy marina azy dia saika metraka amin'ny Maria niasa saina izy zany tao anatiny tao noho ny amin'ny zava-misy mitranga ao tsika. Dia io fahamarinana io nefany ary mino fa lehilahy natahotra an'Andriamanitra koa Josefa. Io fahamarinana io niantso ny famangim-panotrona an'Andriamanitra tamin'ny fotoana anankiray. Tsika ao anatin'ny fifadikanana Josefa raha nifady hanina everitsika fa rehefa matorintsika tsy hoe misakafo azotsika raisina tsara rehefa matorintsika dia mifady hanina. Teto Josefa mifady hanina tsy hoe sady natory izy mihinan-kanina sady eo patoriana izy mihinan-kanina ihany fa rehefa matory izy dia tena natory. Izany hoe tsy nahatsapa izay mety filany nofo sy izay mety adi-tsaina. Mety hoe talohany natory izy ny adi-tsaina hoe ahoana ary anaovako an'ity Maria ity, ahoana ary ny programa, ahoana ary ny tena hoe anaovana an'ity Maria ity ametrahana azy mangingina. Rehefa ny adi-tsaina teo izy rehefa natory dia tafatory ihany ary tsy tao an-tsaina intsony izay mety fieritreretana azy izay mety fisaitsainana n'izay planina ametrahana amin'ny Maria izay fa fanotronan'Andriamanitra ny namangy azy tao anaty nofo. Niteny Andriamanitra fa tsia izao ny planina mapety anao sy Maria aza-petraka izany izy fa programa avy amin'Andriamanitra io. Ao anatin'ny fifadikanana ianao manetry ny nofonao tsy handry izay mety filana sy izay mety tabataba nofo tahaka ny Josefa hoe ahoana ny ampanginako milamina ny Maria
ianao koa anatinao mety misy feo be deaibe mandalo fa noho ny fifadianao anina noho ny tsy fienonao an'izay mety tabataba nofo izay mety fahatsapany nofo misy olona vanin'Andriamanitra mifanontronany aho anambarany ny sitrapony mba planina mety sy mapety ny fiainanao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Zay le tenin'Andriamanitra rehefa mamangy izy mety hoe tsy namangy tamina fahagagana na hoe mitonga dia zavatra hita maso na hoe zavatra tsapa fa tamin'ny teniny Andriamanitra no namangy tamin'ny alalany anjeliny zay nampiteneniny tamin'ny Josefa ary nanokatra amin'ny mason'i Josefa. Ary io no fo zany rehefa ampanginina rehefa tsy enonao anaty fifadikanina ny mety tabataba nofo dia rehefa nyfo Josefa tamin'ny maraina dia tonga dia mora zaka n'ilay tenin'Andriamanitra sy ny programan'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny teniny izay nanambaran'ny planin'Andriamanitra eo amin'ny Josefa sy Maria. Dia inona tsy nisy tsony le tabataba hoe ahoana ny ampanginako no amelako an'ny Maria mangingina fa tonga dia niditra tao amin'ny programa n'Andriamanitra noho ny amin'ny tenin'Andriamanitra izy zakany teny tao amin'ny tontolo ara-panahy ilay nofo izay nitabataba sy napisy adi-tsaina tao amin'ny Josefa. Mino fa raha andray tenitsika androany dia teny afaka neo an'izay planina izay mety planim-panitsiana mety planina fanafahana mety planina mampitraka mampahery mampijoro fa noho ny amin'ny fifadikaninao dia azaka ny vatanao izay tsy teny sy tabatabany amin'izay mety iainany fa andeha ho amin'ny fankatoavana ao amin'ny teny. Josefa tsy nitsoaka fa nitoetra mandrakariva andre ny teny izy ary nanokatra ny tao anatiny rehefa nampangina ny nofony dia nandre ny teny tsy nanda an'izay mety teny na izay planin'Andriamanitra izy fa nisokatra mandrakariva. Ianao androany ao anaty fifadikanina asehoy ary aoka ho vonona ny amin'ny fisokafanao ny amin'ny tenin'Andriamanitra aneo ny programany eo amin'ny fiainanao dia aneo an'izay planiny sy sitrapony izay Andriamanitra eo amin'ny fiainanao. Mahita olona maro androany iaino ny tenin'Andriamanitra vonina andray ny tenin'Andriamanitra vonina katò ny tenin'Andriamanitra ariditra ao amin'ny programa ny tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Mitsangana ianao dia mivavah raha eo amin'ny anaran'i Jesosy ty androany manokatra ny momba rehetra indray tahaka ny Josefa tsy nitsoaka izy tsy nanda izy ary name sy tena tsy miaino izay mety filazany nofo dia androany koa izay tompo raha andray ny teninao dia manokatra ny momba anay rehetra maneho sady ny fahavononana feno amin'ny anaran'i Jesosy ny fisokafan'ny fonay nomenao sofiny izay andrenesanay ny teny sy ny taridalana feno avy aminao ary nomenao fo izay hitoeran'izany teny izany ho tonga fanasy fiainana ho tany lonaka anyry ny teninao ka ho fanasy fiainana ho tonga fiainanay tsy misy ady hevitra tsy misy sakatsakana fa hidiranay amin'ny fankatoavana hidiranay amin'ny planina izay mapety avy aminao fa tsy lay avy aminay tompo dia makasitraka anao izay dia rainay mandraka izay naranao amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Tehaka mampiatsika ao Jesosy andraisantsika ihany koa amin'ny tenin'Andriamanitra ampitondrany mpanompony sain'Andriamanitra tompotompo. ao fofainy amin'ny lanitra ny tananao dia andaontsika hisaotra an'Andriamanitra mifotsika manontolo ny faniritsika eto ambonin'ny tany dia ny tonga antsika ho mpanompo ny sitrapon'Andriamanitra. Renay Andriamanitra fa na tsisy nizaniza aza dia afaka miasa foana ianao. Rehefa hiakatra any Jerosalema dia ozy ianao hoe afaka ampanginina ny olona fa raha angina ny olona ny vato ny antsoantso. Ny sitraponao tsy maintsy tanteraka zay ny mana tombony ampanaiky ny fonay andeha ho ny sitraponao fa tsy hoe maty antoka kory ianao raha tsy manao ny sitraponao zay. Azany ny antony hijoronay androany hariva anome voninahitra anao saika sitraka anao ny amin'ny fitondranao ny fomba tsy takatry ny saina ny fiainanay. Raisiny fotsiny le teny mpahamarinana androany atonga anay ho mpanompo miaina eo ambany sitraponao mandrakizay. Angatao ty vavaka ty raha io aoka ny foko sy ny fonao hiara hitepo tena iray. Aoka ny foko tena hiaina amin'ny sitraponao
zany faniriko andriamanitra ho fany amin'ny lanitra ny tananao soran'andriamanitra ny fonao manontolo a anaraka ny tira anankiray ity tsika sakafo ny fonao hitoeran'le teny ao anatinao androany halleloia Jesus halleluia maniry fotoanao feno fity be fiantrana takanao Kristy lay mandresy ny ratsy amin'ny fity tsy manaotry-po tsy mitana elo maniry fotoanao manaja ny hafa mity atrany atrany toanao lay mandresy ny ratsy amin'ny fity tompo omeko anao ny momba fomay mity zao rehetra izao na ny favalo aza de ity toanao sy tozay fanonao miainao iteranao miainao iteranao iteranao miainao iteranao miainao iteranao iteranao miain'izay iteranao Jesosy miainao iteranao miainao iteranao iteranao miain'izay iteranao tombo miainao iteranao miainao iteranao miainao iteranao Yes Lord Yes Lord my life is yours. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. My life is ambaratsika amin'ny teny malagasy eny tompo eny tompo eny tompo anao ny fiainako anao ny fiainako amarao ampasahina am'izao fotoana zao ny tompo anao ny mombay Jesosy verisika fola eny tompo eny tompo eny tompo anao zay Jesosy Jesosy ampasahina no angatanay amin'ny anaranao androany ianao teny fa mangata dia omena ianareo tompo tsy fahombiazana amin'ny tamaso eto an-tany Jesosy tsy arena be ilainay zany fa tsy zany mamaika anay Jesosy fa le anananay fo mampitodika ny fonao Jesosy dia androany Jesosy tena hoe ny fonay tsirairay avy reto ao koa tany lonaka
ahafahany teninao maniry jesosy aza vela misakatsakana jesosy na amin'ny sain'olombelona na amin'ny logika izay efa mipetraka eo amin'ny maha olombelona jesosy fa oka tena ho tanolonaka ahafahany teninao maniry jesosy dia sokafanay anao ny fonay jesosy anao ny fiainanay jesosy te mitenena fa vonona iaino anao zay androany amen. Halleluja. Falibe androany ariva miarabantsika indray amin'ny anaran'i Jesosy. Fifaliana no andray ny tenin'Andriamanitra indray androany ary tiakotsika ity tanana mafy be ho an'Andriamanitra tompony teny Jesosy Kristy mpanjaka ny mpanjaka. Halleluja. Amen. Mazoa toerana tompoko. Halleluja. Androany tsika hijery manokana ny amin'ilay ataon'Andriamanitra hoe fitiavana lehibe. Miaina amin'ny fitiavana lehibe. Miaina maninona hoe? Avereny miaina amin'inona? Miaina amin'ny fitiavana lehibe. Ao amin'ny bokin'ny Marka toko 7:10 Marka toko 7:10 ny 9:9 ka hatramin'ny 9:9. Tantaran'le Marie Magdalene, vehivavy atao hoe Marie Magdalene. Maria mbola velony Jesosy tao an-tokantranon'i Simona. Nasainy no nanositra an Jesosy diloilo mialohan'ny hafatesany tao anaty fanasana anankiray. Io fanasana io fanasana faran'izay tsara satria olona manakaja nanasan'i Jesosy ny mpianany. Misy vehivavy anankiray tsy nasaina atao hoe Maria, tondra diloilo avy any am-bavahady mandrapatonga teo amin'i Jesosy, nitady izay toerana nisy Jesosy, nisy an'i Jesosy izy tereny fitiavany, anositra diloilo manitra azy. Io fanosorana diloilo dia fanehoam-pakasitrahana tiany Maria natao ny amin'izay zavatra sarobidy ny raisiny tamin'i Jesosy. Ny raisiny Maria le menaka nahidiny teo andohan'i Jesosy, nataony teo an-tongotry Jesosy, ary tsy lamba akory ny nentin'i Maria na mafana ny tongotry Jesosy, fa volondohany tsara tare vita brochine. Tonga dia mifafany tamin'ny ranomaso sy menaka manitra ny tongotry Jesosy. Tsisy nahatenin'ny olona fa variana ny jery an'ilay izy. Dia zao ny zavatra nalasa saina mpisorona sy ny mpanora-dalàna ary ny fariseo. Inona ny fandraisany masina amin'ny maloto, amin'ny fahalotona? Satria tsisy nahalala ny tantara, tsy nahalala ny tantaran'io Maria io fa vehivavy jangy izy. Tsy tokony anaiky akory Jesosy ny okasiany satria efa nalaza tao an-tanàna ny mahazanak'Andriamanitra azy. Dia vao may nahatonga ny fitsaran'ny mpitazana, ny fitsaran'ny mpitazana ilaza fa tsy marina ny fanambaran'i Jesosy raha oharina amin'ny fahamarina ny teny izay lazain'ny lalàna tamin'izay nampitondrana ny Mosesy, ny zavatra nitranga tao an-tokantranony Simona. Dia hozy izy Jesosy taminy: Simona, za tonga tato an-tokantranonao ianao tsy nanasa ny tongotro akory, ianao tsy namiana na akory na nanoroka, fa io vehivavy io izy hatramin'izay fotoana nahatongavany mandra-patonga an'izao fotoana hitenenako izao dia tsy nitsahatra izy namafa ny tongotro tamin'ny ranomasony sy tamin'ny volondohany. Noho izany hozy izy Jesosy: aza misainareo Jodasy apôstôly be fa hozy izy Jodasy tsy tokony hararaky iny menaka iny fa tokony havarotra dia amena amin'ny malahelo vola, ohatrany hoe mba tsara fanamy mitantany izany ny fijeriny, marary fo amin'ny resa-bola satria na 30 aza apehana. Dia ianao no mody tsara fa tsy tena manana ilay fahatsarana ao aminy. Dia Jesosy no manitra ny eo aminareo mandrakariva fa zao efa nanao izay azo natao izy, namonjy nanositra ny tenako anamboarany ahy alevina izy. Dia Jesosy amin'ny 9:7: lazaiko aminareo
marina tokoa fa naizanaiza amin'izao tontolo izao no hitoriana ny filazaontsara dia ho lazaina koa zao natondra vehivavy izao mba ho fahatserovana azy. Eo amin'io teny io a fa maninona ity vehivavy ity nahazo nomen'Andriamanitra fahafahana ho tsarovana manokana ny nataony satria misy fiatraikany amin'ny asa famonjena n'izao tontolo izao. Solotenan'ny mpanota rehetra Maria nanositra ny tenan'i Jesosy namonjy azy melohan'ny fotoana hafatesany. Izany hoe saiky tsy maty Jesosy raha tsy nitondra ny ositra izao tontolo izao tamin'ny fahotana vao afaka nandray ny fahafatesana tamin'ny tenany ho confirmation ny famonjena atonga azy ho alevina. Zay natonga an Jesosy nilaza azagagy nareo ny aminy fa manositra ho faty izy. Midika zany fa ny tantaram-piainan'ny Maria dia nisy impact angezabe teo amin'ny tantaram-piainan'izao tontolo izao satria nandray anjara izy nanositra an Jesosy ho solotena mpanota rehetra, ho solotena mpanota rehetra zay nisoloany Jesosy tena tamin'ny nahafatesany. I Maria ny teo amin'ny toerany mpanota rehetra nanositra azy mba hatonga azy ho faty. Ohatr'izay koa Jaona mpanao batisa, hozy Jesosy amin'izay natera-behivavy dia tsisy lehibe noho Jaona. Maninona ny tsisy lehibe noho Jaona? Satria mipartisipe izy ny asa fanompony tamin'ny asa famonjena izao tontolo izao tany nanaovany batisa an Jesosy izao tontolo izao izay nisoloany Jesosy toerana tao Jordana. Noho izany ny impact amin'ny fahombiazana dia tsy tarafina amin'ny zavatra hita maso toy ny hoe mirehatra be, mamirapiratra be ety ivelany. Fa ny impact ny atao hoe fahombiazana amin'Andriamanitra dia ny fiatraikany fisina ho ara-panahy amin'ny asa famonjena izay nataon'Andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy zanany. Hitantsika fa mivoha amin'ny fahalehibiazana tao amin'ny Jaona nefa nitapahana ny lohany, ny fiafaranan'ny Jaona tapadoha nefa olona ambony indrindra mihoatra noho izay natera-behivavy. Tsy ny fiatraikan'ny hita maso no hitsarana fa tsy mahomby izy. Fa Andriamanitra ny tena fa amin'izay natera-behivavy tsisy lehibe noho izy. Ny fahatanterahany anjara voatendrin'ny Jaona tamin'ny fijoroany amin'izay nilan'Andriamanitra azy no amaritan'Andriamanitra ny voa amin'ny fahalehibiazana avy amin'ny antom-pisiny eto ambonin'ny tany. Mahitanao a tsy hazakazaka aneo ilay fahombiazana amin'ny fomba fijerinao fa hitodika ao anaty vavaka sy fifadikanina ifandray amin'ny fakasitrahan'Andriamanitra anao izay ilany ianao amin'ny anaran'i Jesosy. Tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Dia inona ny zavatra nitranga? Nosokajiny io nataon'i Maria io hoe fitiavana lehibe. Ahoana na tonga lezo fitiavana lehibe? Luka 7. Ny 7:7. Dia hozy izy Jesosy eo. Jerentsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary amin'izany dia lazaiko aminao voavela ny helony be fa be fitiavana izy. Fa zay voavela tamin'ny kely dia kely fitiavana. Dia hozy izy tamin'ny ravehivavy voavela ny helokao. Tsy ilay zavatra nataon'i Maria ny sakana natonga azy sy nandray valim-pity avy amin'Andriamanitra. Fa ny toe-pon'i Maria nahatsapa ny asarobidy ny famonjen'i Jesosy azy. Mila manam-pahantsapantsika ny asarobidy ny fitiavany mpamonjy antsika. Mba fantatrao misy fotoana ianao fa tsy tokony ho eto intsony androany hariva. Fa famindrapon'Andriamanitra ny mbola mitahiry ianao mahatonga anao tonga eto. Tsy ianao akory ny olona faran'izay tsara indrindra mahatonga anao mbola mijoro ho isa velona androany. Fa misy famindrapo tsy takatry ny saina mitahiry ianao mahatonga anao mbola mijoro ka isan'ny olona afaka andrian'izany teny mpitiavana izany amin'ity takarivo ity. Dao tsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Ny zavatra tiako isaitsainana antsika dia hita amin'izay ilay fatran'ilay fitiavana goavana be tao am-pony Maria hitako tato anaty Baiboly ary izay nozaraiko androany. Nampiavaka azy na tamin'ireo grand apôtre ngeza be nanakaiky an'i Jesosy 12 anisan'ny fidiny azy. Ary hitako Jesosy tsy niteny tamin'i Petera hoe lehibe ny fitiavan'i Petera, na lehibe ny fitiavan'i Jaona, na lehibe ny teny ambavan'i Jesosy
Maria nahazo ny fankasitrampitiavana ny tenenany hoe voavela ny elony be satria hoy Jesosy be fitiavana izy. Inona ry karazam-pitiavana ny sokajiany Jesosy ho lehibe hitany teo amin'ny olona vehivavy kely anankiray io zay tokony andraisantsika lesona andro any arivo. Iainantsika ao anaty fiainam-panompona manana n'io karazam-pitiavana io ifandraisantsika amin'ny fankasitrahan'Andriamanitra. Misy mangetahita ve andray an'izay lesona izay andro ary? Andaontsika ity tanana mafy be ao an'Andriamanitra. Ndray andro zay nisy vanim-potoana sarotra ny lalovan'ny ministeran'i Jesosy. Tamin'io vanim-potoana indray mandeha io dia mafy teo amin'ny mpianatra ny niatrika azy. Nitsaoko Tomasy, nananto teny Jodasy. Tsy hita daholo fa tonga dia tany amin'ny efitra ny hidiny mpianatra satria mafy ny fanenjehana. Voasambotra Jesosy, voamaty izy ka nalevina, tonga dia nangina ohatrany tsy nisy na kely azy teo amin'ny mpianatra ny sanjoro sy ny voaboaka fa nidy atrano satria baraingo mipetraka dia hoe iza indray no hosamborona manaraka. Tao anatin'izany dia fantatsika fa nisy martiora. Tao anatin'izany dia hitatsika fa be dia be ny zavatra nitranga sy mifamaofao teo anatin'le fiainam-panompon'ny mpianatra tao manodidina izany vanim-potoana izay nahafatesan'ny tompo izany. Fa ao amin'ny Luka toko 7:20, ao amin'ny Luka toko 7:20 ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahafolo, fa tsy ovakitsika izy rehetra fa ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy faharoa ihany novakitsika. Fa rehefa anetrahany ianao mamaky ny ambiny rehetra amin'ny anaran'i Jesosy. Fa noho ny maraina koa tamin'ny andro voalohany tamin'ny herinandro dia nakany amin'ny fasana izy nitondra zava-manitra izay efa namboariny. Ary hitany fa indro ny vato efa voakodia niala tamin'ny fasana. Dia niditra izy nefa tsy nahita ny fatin'i Jesosy. Hatreo ihany. Mba azonareo veriko ave? Zany karazana fifandraisana am-polalina nametrahany Maria ny vesam-pitiavana tao am-pony ny amin'ny considération na fanomezany lanja ny famonjeny Jesosy azy. Ny mpianatra rehetra midy atrano daholo na lehilahy faran'izay matanjaka azy. Satria nahoana? Matahotra ny osamborona. Jesosy anepasana amin'io. Maria ny fomaraina ny tonga menaka manitra ohatran'le fanaony ho any apasana anositra an' Jesosy. Zany hoe tsy matahotra zany fa zay fidonany ihany fitrangany. Fa zao ty asa fanompoko ty dia ho tanterako na hiantra manaiko azy. Masonareo veriko ave? Vavy kely iny niainga avy ao an-trano hiainga maraina ho any apasana anositra an' Jesosy. Misy zavatra anankiray tiako latsaka ao anatin'ny fotsika. Mora kokoa aminao ny anara-dia olona hatramin'ny farany raha nahita azy nandeha teny ambony rano ianao. Mora kokoa anao ny anara-dia olona anankiray raha hitanao hoe tena nanasitrana marary amin'ny fomba sy takatry ny saina izy. Mampahiratra ny masony jambatra any am-boaka, manafaka ny marenina trany am-boaka, reo karazam-pahagagana hatramin'ny fananganana ny Lazarosy tamaty. Mora ho anao ny anaiky azy ambary ty mihoatra ny am-boaka nampahiratiny. Fa sarotra aminao ny joro ao anatin'ny fotoana anankiray hoe resy anapasana izy nefa mbola hiazakazaka anaraka azy ianao. Tena fitiavana tsy mijoro ao anatin'ny fotoana ahitana fa goavany zavatra vitan' Jesosy. Fa ny fanaraha Maria Magdalena azy ary tsy namela Maria raha tsy tanteraka amin'ny fanompony natany apasana azy izy. Hitanareo ilay endrim-pamatara-panehoana ny asarobidiny fitiavana ao anatin'ny endriky ny faharesena hita maso. Dia teny amintsika androany maty Jesosy, tsoka amin'ny mpianany. Ny apôstôly hafa rehetra tsy hita daholo, tsy reo tsono Matio, John, Jodasy efa nananto tena raha teo. Samy natahotra velona daholo ry zareo dia nikato trano ny afina, nidina fitsosona ny gadana tao amin'io trano io satria matahotra ry zareo sao dia hoe hosamborony jiosy indray omboana manarakaraka ny Jesosy. Ary hitantsika tokoa fa tsy normal
le zavatra nitranga fa le hafanana tao am-pony Maria satria nananany Maria antoka tao anatin'ny fony fa Jesosy le namonjy azy teo anatrehany fariseo sy ny sadiseo sy ny mpanorad-dalàna zay torabato azy dia Jesosy mpamonjiny tena niavaka reto vehivavy reto satria tena hita fa tiany Jesosy tokory zareo na tsy arontsika rehetra tonga eto androany samy manao amenina daholo tsika eto samy manao aleloia daholo tonga eto amin'ny fanatren'Andriamanitra teteka ery tsika ary faly mahita an'ilay vavolombelona amin'ny zavatra nataon'Andriamanitra fa raha androany arivo isy anafika ty fivoriany ty misy mitondra kalaky mihitsy miteny mitokany eto izay an'Andriamanitra vonona anao rafalina an'izay olona ijoro an' Jesosy amin'izay fotoan'izay tsy hoe anaraka an' Jesosy satria nanao valim-bavaka izy tsy hoe anaraka an' Jesosy satria nanao fahagagana izy fa le fijoroanao anatin'ny fo anaraka an' Jesosy satria tsy manan-tsafidy fa azy mandrakizay azy mandrakizay mpino ny andro farany tsy kristianina manaraka an'Andriamanitra satria mahalala fa mahay zavatra rehetra izy fa mpino ny andro farany olona afaky nijoro hatramin'ny farany ho mifaty ho marodioran'ny finoany an'Andriamanitra Jesosy ny laza fa amin'ny andro farany isy fanenjehana ho avy ane zany tsy maintsy ho avy zany fa ny fijoroanao dia misy ifandraisany amin'ny etadama toe-panahy ao anatinao raha zao ianao misy fanenjehana kely dia efa mivibra misy miteny ratsy tsy maintsy mamaly amin'ny fotoana anambanina basy eo tapikandrinao tsy raha fa an' Jesosy ianao tsy ura amin'izany ny fahalalana fanan'Andriamanitra tsika dia zao ny fananantsika fahatoniana sy fahanginana ary fisaorana miatrika fanoherana mametraka sy mamela ny aditsika ho an'Andriamanitra zato isan-jato averiko ny adinao tsy anao ho an'Andriamanitra 4% zato isan-jato ka no anyriva tenetra antsika oka ny amenina sy aleloinao manomboka androany ho amenina miompana amin'ny fijoroana ho an'Andriamanitra aleloia ny amin'ny fandrosoana amin'ny fanompona tsara azy aleloia satria ny zavatra azo antoka dia zao ny famantarana sy fahagagana ny tsy maintsy anaraka foany ary ny fomba tsy takatry ny sainao nisy eon'Andriamanitra ny fiainanao anaporofono fa miaraka aminao izy io famangim-panotronana io tsy maintsy hitranga ary ny zavatra azoko antoka eo amin'ny fiainantsika tsara iavy reto nisy eon'izany mahafantatrareo ve olona verisaina mitsindroka fako no novain'Andriamanitra ho tonga directeur mitantana société mpanova fiainan'Andriamanitra tsy ano problème atsika tsy hoe ny fiainako ve iova miaraka aminy noho izany tsy irairaiko ny fiovam-piainana ety ivelany satria tsy nirana hitory fiovam-piainana atonga anao miliardera hita masoka nefa tsy miorina ao amin'ny sitrapony ny rana hitory sy anambary zao fahamarinana zao aminao tianao Jesosy mihoatra lavitra noho ny succès hitany masonao ny zavatra tia nitondrana amin'ny fiainanao amin'ny alalan'ny fananao fahatsapana ny asarobidy ny famonjeny sy ny fitiavany halleloia ka tonga anao hiaina ny fahatahorana an'Andriamanitra ametraka amin'ny fiainam-panahinao ambony lavitra noho ny zavatra rehetra irinao ety ambany masoandro zany fitiavana zany ny tokony tsy hampahita tory antsika hampandoalika antsika isan'andro hampangataka antsika amin'ny manodidina antsika hiteny hoe reto mambavaka halleloia satria rehefa terenao ao anaty an'ilay fiovana dia zavatra hafa ny sujet de prière anao sujet de prière anao tonga dia miompana amin'ny fampandrosoana amin'ny fiainam-panahinao manomboka vitanao mandiny tena mezan'ny olona ianao ireo koa dia miady lava amin'izany toetra tsy mendrika izany avelao mifanamasina hiasa amin'izao non mifanamasina tsy afaka mihoatra ny safidinao mandondona izy mitady ny fampanekena sy fankatoavana ny safidy avy ao anatinao vao miditra tsetra izy manovanao zay no mahatonga Jesosy tsy tonga dia niditra tao am-ponao raha tsy anao nanangatana hoe raisiko izy tsy mahare eka ao an'Andriamanitra halleloia maro ny finaritra fotsiny mionona amin'izao misy fampianaran'ny diso ahely manera-tany io fampianaran'ny diso io dia milaza fa rehefa nandrain'i Jesosy fotsiny tonga dia avitra mandrakizay
na manota azy na mananina azy ny aty ivelany efa victime nofo tamin'ny fahotana fa ny fanahy efa mivojen'andriamanitra ary ny aina miditra ho azy any an-danitra dia hoy izy Jesosy ho avy ny andro le hitsenanao no ny teny fa tsy révélation hafa tsy révélation no ety mifanahy masina tany amin'izay hoe fandikateny diso ara-pilôjofia fa fahamarirana ara-teolôjia no mipetraka mazava ary izy le ho avy no ny laza fa maro amin'izany ny laza efa namoaka dia minita amin'ny anaranao zay betsaka no teny hoe tompoko efa naminany zay efa nanao asa lehibe zay fa sy Jesosy tsy fantatra akory ianareo mela amiko ianareo mpanao meloka inona ny takian'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany amantarany ianao tsy ny asa vitanao izay mety hampanamary tenanao satria fantatrao fa no hamarin'Andriamanitra ny teniny tamin'ny famamtarana aza misaina hoe tsika no hamarinina fa raha misy teny inonao dia Andriamanitra mionore ny teniny zay mahatonga marika 16 milaza ny apôstôly nandeha teny rehetra teny ary ny tompo nanamarina ny teny ambavan'ny apôstôly tamin'ny famantarana zay nomban'le teny noho izany ny teniny tsy maintsy hamarin'Andriamanitra foana ary ny asany tsy maintsy ho ataon'Andriamanitra foana fa mampatahotra fa tsy voatery zay rehetra ampiasain'Andriamanitra ny fantatr'Andriamanitra amin'ny fotoana iverenany le hitsena reto no miteny an'izany fa tsy apôstôly Paoly ny rahany le hitsena no miteny an'izany dikan'izay le fotoana iverenany io mbola tsy zao tsy tenitsika hoe testamenta taloha le izy fa za te hiteny hoe ny testamenta vaovao mitohy any amin'le fiovahampiainana mandrakizay izy satria manambara ny fotoana iverenana pakatra ny fiangonany Jesosy mila fantany ianao mila mitombotsika amin'ny toe-panaraka an'Andriamanitra mila mitombotsika amin'le tena fitiavana ataon'Andriamanitra hoe fitiavana lehibe inona hoe le izy fitiavana lehibe ahoana miseho an'le izy point anankiray ngeza be dia ty Maria resy lahatra fa tsy olombelona tsony izy fa efa lasa korazana ela raha tsy teo Jesosy zay fotsiny dia efa ampinatonga ny Maria sy ny fony ray manontolo nametraka an'izao Maria hoe naiza misy azy dia tsy maintsy efaiko ny asa fanompoko hatramin'ny farany Maria ne tsy nino hoe hitsangana izy tsy nino résurrection akory ane Maria tsy nino izy satria taitra izy rehefa foana amin'ny fasana hoe nisy nangalatra dikan'izay tsy tao mihitsy ny finoany Maria hoe nananteny izy fa hitsangana Jesosy fa ny tao am-pony Maria tonga menaka indray izy Maria sy Maria io Maria rory zareo nitondra n'le menaka izy andeha hanositra an' Jesosy eo am-pasana maty atelona azonareo maraina be dika zay fa nandalo ny Zoma nandalo ny sabotsy efa manomboka maimbo le razana ino le fitiavana faro fanga tsy efa vita le fanisorana fa tsy nieny tsara Maria hoe alohan'ny hafatesany Jesosy dia velona izy mbola velona izy dia efa nosorana an'le menaka tokony hanosorana azy rehefa maty eno tsara eno hoe zay maharatsy an'le olona velona tsy eo amin'ny sitrapon'Andriamanitra fa ohatran'ny maty eo anatren'Andriamanitra nanetsika azy amin'ny vatany zay le maty fa velona aza rapetraka le izy Jesosy nitondra fahotany zao tontolo zao tsy maintsy nosorany Maria nanositra azy tamin'izy mbola velona satria tsy misy na inona na inona azo atao any am-pasana zay no mahatonga Jesosy ny teny nahoana no any amin'ny maty ny tadiavanareo velona ny pasaziny fahafatesan' Jesosy dia nasehon' Jesosy hoe io fotoana fona hafatesan'io azy tsy navela nisy hiditra amin'ny fasana rehefa tafiditra tao izy nefa raha misy ny tokony angataham-pitahiana fa haneverina fa nitondra fitahiana hita maso Jesosy fa ngandrazanareo nga mihoatra lavitra noho Jesosy ko maninona miondrikondrika any za mahafantatra fa misy dadabe anay tompon'ny olona mifasana nefa hono malaza fa le razambe anay nylevinao a nanambady efatra ratsy fanasikizitina be mihitsy menao tsara venareo noho izany tsy tokony ho lalana any am-pasana hitadiavanao fahasoavana
zay no mahatonga antsika miantso ny anaran' jesosy satria jesosy velona mandrakizay ary efa nandresiny hery ny fahafatesana izy. ozy jesosy vo nitsangana tamin'ny maty izy marinona hita azy voalohany. Inona ny tiany baiboly ho lazaina rehefa ndaso fa kotrankendakenda kely fotsiny eny hoe ny révélation na fanambarana manokana dia tsy asehon'Andriamanitra amin'ny olona tsy manam-pitiavana azy. Dingana sy alehibean'ny fitiavana ny ahatonga anao ho any amin'ny laharana voalohany ahita ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra izay tsy voatery ampahitan'Andriamanitra melony grand apôtre ny fidiny toan'ny Petera. Za tsy manohatra amin'ny Petera, manana izay fomba hitiavany an'Andriamanitra Petera satria ny fiafarana amin'ny fiainan'ny Petera koa maty martyr izy. Fa ny Maria aloha ny tonga aloha. Ny Maria aloha ny tonga aloha. Maria ny nanana pahasahiana ivoaka ny trano. Mitondra menaka ho any am-pasana. Andeha hanositra an' Jesosy maty atelona. Normal Maria raha mifanena amin'ny zavatra tsy takatry ny saina. Zany hoe zay rehetra tsy takatry ny finoany ndraiky iperen'ny fitiavany tsy maharety eka ao n'Andriamanitra. Zay mahatonga ny Paoly milaza fa ny finoana dia miasa ao amin'ny fitiavana. Ambony lavitra noho ny fiasan'ny finoanao sy ny fahatakaranao ny amin'Andriamanitra, ny fiasan'ny fitiavan'Andriamanitra miasa ao anatinao anokafa ny masom-panahinao alala ny maha izy azy sy ny fandreseny. Tsy Petera nahita Jesosy voalohany. Maria vao nitodika izy indro nisy olona nijoro miakanjo mamirapiratra ny teny fa nahoana ny atao anjely aloha no resaka tamin'ny voalohany hoana ny atao amin'ny maty ny tadiavanareo velona efa nitsangana izy todika indresina ntekena io Jesosy nijoro Maria izy Jesosy rabony o dia aza mikasika aloha andana lazao ny rahalahako akany Galilée. Halleluja. Any rendez-vous ionako amin'ny zareo efa nitsangana. Tonga Maria nitondra an'le teny sy le révélation tao am-pianatra. Efa nitsangana ny tompo zany nahita azy voalohany. Me daholo ry zareo satria nahoana tratrany tsy finoana voasaka n'le tahotra le vision tsy hisokatra. Ny affronteny Maria le tahotra noho ny fitiavana. Zay le hoe fa ny fitiavana marina dia mandresy ny tahotra. Tsy maharety kavan'Andriamanitra. Rehefa marina ao amin'ny fitiavana ianao resy ny tahotra. Ary inona le qualité mpitiavana anankiray faharoa. Raha neverina fa maty Jesosy atelona efa namofona Jesosy raha ny tokony ho izy. Fa hozy izy Maria hoentiko ty dilo manitra ty anosorako ny fatiny amin'izay rehefa mandalo ny olona tsy hareny fofony. Ny tena fitiavana le mahavita manaronanitra ao anaty fofona ratsy. Naloa azy iny hozy izy Maria tsy tiako ny olona hiteny hoe raraka izy resy izy tsy mampaninona na tsy hitsangana azy izy fa na le fofona ihany azy ny vitan'ity menaka ity ho afenina dia zay mandalo tsy ilaza fa maty izy fa hoe iny zany anitra sy fahatsarany zany ny amin'ny fahatsara ohatra ny mba nanao zay azony natao izy hanaronana ny ainatry ny tompo tao anatin'ny fahareseny. Fozy Jesosy tsy ilaiko ny fanampianao satria tsisy afaka anankiray anarona ny voninahitr'Andriamanitra zany. Fozy izy Jesosy mialohan'ny fotoana tongavanao ny fonao fotsiny nitako fatia dia ampo anazy ohatra ny Isaka saky natolotra fa tsy nilaiko akory. Fa ny zavatra azoko antoka dia zao ny kalitao amin'ny fonao tia no anokafako masonao ahita fa tsy izy roa ambin'ny folo lany ahita voalohany fa ianao ny ahita voalohany. Fitsanganantsika reto
ao amin'ny fanompona misy fandraisana amin'ny fitiavantsika an'Andriamanitra. Andriamanitra tsy mitady saritsary-pitiavana anarona keloka. Andriamanitra tsy mitady olona misaina isan'andro an'Andriamanitra hanao izay ampifaly azy, fa ny olona tadiavin'Andriamanitra olona araka amin'ny fony, afaka ny saina isan'andro. Tompo, inona no ataoko mba hampifaliako anao? Mpirahalahintsika atao fanompona, mpiray-tampontsika atao fanompona. Eno ty fahamarinana ty, ndao tsika hifankaty ilay tena endriky ny fitiavana mazanak'Andriamanitra antsika. Nofonofo ny fanompontsika raha tsy niloavany tena fitiavana. Tady Dio, fa raha misy vesatra eo amin'ny nofo mbola tsy resinao mandrak'androany amina toe-po makahala, fialonana fa raha tsy petreretana, toe-po maloto, vesara neny foana ianao eny am-panompona tonga eo fanatrehan'Andriamanitra ohatra mba teo maivana fa tsy maivana mihitsy, dia mbola tsy nanomboka akory sika. Mba fantatrareo, tafotoana lava ianao rehefa misy teny mpantsiana, raha sanatrika tsy ny raisinao sy miaina ianao ao amin'ilay teny mpahamarinana. Tafotoana lava, inona indray zany lazainy? Za foana koa toriana eo amin'ny alitara. Tsy anao io, fa le tena ianao, le zavatra tsy ny teny ianao mba hahafanao mijoro amin'ilay tena mahizy ianao. Noho izany, avoleo masonao, meo an-Kaisara zay an-Kaisara, ary omeo an'Andriamanitra zay an'Andriamanitra. Avereny le sarin'Andriamanitra amin'ilay tena mahizy ianao hatrany ampamoronana. Avereno any amin'ny tompony izay sarotsy ianao rehetrarehetra mba hahafanao misitraka ny fahatsarany eo amin'ny fiainanao. Ndao tsika ity an-tanana mafy be ho an'Andriamanitra. Ozy izy Maria, tsy hitako intsony Jesosy, tapitra hatreo ny fahitako azy eto ambonin'ny tany. Fa zao, le fitiavany dia nitaonany Maria hoe tsy hijanona hatreo, fa zao za tsy maintsy tonga any am-pasana andeha hijery an'i Jesosy, hanositra menaka manitra azy. Fitiavana diso toerana neny Maria satria nanota izy raha tafiditra tao am-pasana. Ary zay no mamarina an'Andriamanitra, izy le niteny mihitsy alohany manakana anao tsy hanatanteraka, manampy anao tsy hanatanteraka zavatra anankiray mety hitondrany fonao anao ao anaty tsy fahalalana, fa isehony amin'ny Andriamanitra tompony teny azy. Hozy Jesosy hoe tsisy atserovana azy tsony ny maty, noho izany tsy any am-pasana ianao ny hanositra menaka, tsy any am-pasana ianao ny andeha. Raha ohatra zany ka tafiditra Maria dia mahazo miditra daholo tsika, fa tsy tafiditra Maria eona tamin'i Jesosy, zany hoe tsy niona tamin'ny faty mihitsy izy. Foana fasana. Dia Jesosy nahoana tia nitadiavanareo velona. Velona mandrakizay izy efa velona, arak'izay lazainy taminareo efa velona izy. Dia nanontany le anankiray, aiza izy? Todika izy rehefa avy eo. Tonga dia io Jesosy io, joro moramora manao capuchon. Amen. Fa izario dia zaitra tonga dia Maria izy Jesosy, rabony eo na koa mpampianatra. Aza manindry saika tonga dia anao kala, tsy fotoanany kala aloha zao, tsy maintsy miona any amin'ny raha hafa aza mbola mikasika aloha, tsy afaka mikasika anareo aloha. Fa zao fitsanganana zao tsy mitovy tamin'ilay niangana voalohany, misy dingana vaovao tian'Andriamanitra hitondrana antsika indray. Amen. Lasa Jesosy niakatra voalohany izy rehery tonga tao any an-danitra, valide nitondra ny raha ny tenany izy, izy boky ny Hebreo, valide mampamonjy azy, verina amin'izay izy. Dia le tamin'ny fiverenana tsisy nahita ohatran'ilay tao ohatran'omby, fa tonga dia mijoro teo ampovoan'ny mpianatra, tsy mare dia kao an'Andriamanitra. Ary fomba an'Andriamanitra io midididitra tsy avy any ambavady io, ary izy tsy mila aterina fa tonga ho azy eo izy, ohatran'ny tao ankibo Maria, ary ohatran'ny tao amin'ilay efitra ihany koa izay nisy ny mpianatra. Inona ny tiany Baiboly holazaina? Ny révélation na ny fanambarana
dia teraka ao anaty toe-po mahatoky sy manaiky an'Andriamanitra na loyal manaiky an'Andriamanitra. Tsy ho tonga rahalahako amin'ny fanekeninareo izy Jesosy raha toka tsy nahazaka fa lasa tao anaty vanim-potoana nandalovako ny mafy sy ny lavaky ny fahafatesana izay tsy maintsy atrehako Jesosy. Raha tsy hitanao ny fampahoriana izay teo amin'ny fiainako izy Jesosy ka tsy teo anilako ianao tamin'ny fotoana nanole anahy, tsy tao am-ponao no nitondra anitra anarina ny foforatsiko, raha tsy tao am-ponao ny anarina amin'ny enatra izay mari-panekena mafiorina ahitana le tomboka sepitiavana sarobidy ao anatinao, ny amiko dia tsy ho sakaizako ianao. Naotsika hivavaka amin'ny fo tsisy fihetsaram-belatsia, angataka amin'Andriamanitra amin'ny fo madio, tsy sakana ao anaty ilazana hoe reraka ho an'ny hafa. Andaotsika tena iombona ao anatina fifandraisan-tana-pitiavana mahery ao anaty vavaka amin'ity fito andro farany ity. Halleloja. Anaperantsika amin'ny fifadikanana indray izay nampitondraina ny lohateny hoe fo misaotra mifamatotra pitiavana amin'Andriamanitra. Fo misaotra mifamatotra pitiavana amin'Andriamanitra. Eo amin'izay tsika tafavoaka mirehitra midilo vaovao indray tsika amin'ny fanotronan'Andriamanitra sy ny fitondrany mahagaga tsy maharety eka ao an'Andriamanitra. Halleloja. Izy anie ny tenin'Andriamanitra rehetra manondro an' Jesosy daholo, ary izy tena kitana goavana avy any tsy nanana mihitsy napahitana amin'ny maky. Star izy. Star izy sady star koa. Amen. Eo amin'ny fiainantsika ataovy amen na moa. Andriamanitra tonga nofo niara-nona tamintsika Emmanuel ka nefa nanaiky ho faty ohatran'ny olon-tsotra tsy mampino zany. Amin'io anefa ao amin'ny Andriamanitra ary Andriamanitra velona. Tena variana ny apôstôly amin'ny zavatra miseho ary samy reraka sy natahotra mafy kanefa tao anatin'ny fotoana hoe nahafatesan'i Jesosy samy tsisy nahazo ny antony daholo. Fa reto vehivavy kely reto naka zavatra manitra lafo vidy menaka le izy, lasa izy mifo maraina andeha ho any am-pasana hanositra ny fatin'i Jesosy. Adino ny fiainany hoe en jeune fiainany raha mivoaka eo izy fa be maramila ny am-pasany, ny fananany adinony daholo. Fa ny olana mitranga dia zao tsy maintsy ho voasambotra izy, tsy maintsy hoe mety hoe voaolana akory ara. Fa ozy izy ao anatin'ny fony tsy ahoako zany, tsy ahoako zany. Fa ny zavatra fantatra dia zao tsy maintsy mahita an'i Jesosy. Nandeha ireo satria tia azy loatra, dia jereo fa reo nahita azy voalohany tamin'ny voninahiny. Taoriany fitsanganany amin'ny andro mahory. Tsy olona endry no ilainao, tsy olona mahay mitory-teny no ilainao, tsy olona mahay misarika sy manana oam-pitenena mahafinaritra be ny ilainao, tsy mpanan-karena no ilainao. Ny ilainao izay olona tena kaiky ny fonao sady afaka nijoro fa tianao. Tianao Jesosy. Tsisy afaka haka ny toerana eo amin'ny fiainanao. Tadiova misy fotoana ianao miady rery kely, misy zavatra indraindray sakainao tsy azonao zaraina na aminiza na aminiza ao anaty lalonao fonao ao ohatrana poaloro zany le izy. Izaran'le izy ianao dia tsy fantatrao fa andotony hafa. Dia ianao no lasa mandanjalanja ao anatin'ny fonao anaty fahanginana sy lohalika miforotra hoe Tompo, ianao mahalala. Fantatro amin'izao fotoana izao fa mijery amin'ny masonao. Tsy mipy ianao fa mijery ahy satria izy izy boka mpanao salama tsy matorina reniremana ny mpiandry ianao ry Jerosalema. Ndray androany ho avy Jesosy. Raha nahita azy voalohany Maria no afo ny fitiavana nirehitra tao aminy. Be dia be ny Maria sy Jean-Marie hahita ny fiverenany eny amin'ny rahalanitra satria manana fo tia azy. Halleloja. Fo tia azy. Atsakany ny tanany izay tian'i Jesosy rehetra. Andaontsika ity tana mafy eo an'Andriamanitra. Halleloja. Tsangana kely eo amin'ny toerana misy ianao.
ndaontsika teny amin'Andriamanitra androany apetrao amin'ny fonao an-tananao tompo tia ny foko tia mitondra an'ilay sarobidy indrindra tamin'izay niforononao voalohany ianao dia Andriamanitra mahagaga satria ianao tianao ampitoerina eo amin'ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanay izany natonga anao rehefa andeha hiakatra any Jerosalema biriky mbola tsy nitaingenana no nandrano amin'ny mpianatra fa ianao no mitaingina azy voalohany fonontany mbola tsy nisy endrika sady foana dia ianao no teo voalohany Maria aza vehivavy virjiny mbola tsy nahalalalahy fa ianao no tao akibony voalohany harozy ianao katsao atao voalohany ny fanjakan'Andriamanitra sy ny fahamarinana dia nampy ianao ny zavatra rehetra raha misy mbola voalohany atao anatiko Jesosy vavahinao tena ataovy amin'ny fonao manontolo reko mihitsy ny fanahy masina miteny raha misy mbola ampitoerinao voalohany ao am-ponao ka asolonao ny toeran'Andriamanitra manenena androany hariva Jesosy tsy ho faharoa mandrakizay fa na voalohany izy na tsy eo mihitsy izy sokafo ny fonao dia teneno Andriamanitra eto am-pandany tena androany hariva mahafantatra ny asarobidy ny fitiavanao mahafantatra ny asarobidy ny teninao apetrako lalana voalohany ianao Jesosy atao-poko halleloia toera Jesosy raisindray ny toeranao raisindray ny toeranao manaiky a Jesosy ny anaisotra an'izay napetrako voalohany naka ny toeranao hatramin'izay na toetra io Andriamanitra na fanao io na inona na zavatra io apetrako ianao eo milarana voalohany raiso ny toeranao raiso ny toeranao Jesosy raiso ny toeranao mandroso Jesosy tonga so sady ianao fanatritsika eo an'Andriamanitra fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy fa manantena hoe fafaran'izay ilaiko sy tiako ny eo aniranao mandroso Jesosy mandroso Jesosy tonga so ianao hoe fa manerana ny fanatrehanao maniry ny fo dia hitoeranao kasi ho ao Jesosy fa manantena hoe fafaran'izay ilaiko sy tiako ny eo aniranao fafaran'izay ilaiko sy tiako ny eo aniranao mazo toerana vetivety efa veto skiverina hivavaka ihany alleloia tain'Andriamanitra tsika rehetra faly miarabantsika eto amin'ity toerana ity ohatrany mahafinaritra be fa mifanakaiky kely tsika fa tsy mahazo tamana eto tsika fa tsy atonina tsika eto amin'ny herintsika miverina any amin'ny trampokin'olona alleloia ie mbola omeny Jesosy ny lehibe lavitra tsika amen ie dia miprograma tsika rapitso maraina tsy ao an-trampokin'olona fa any amin'ny baibasy ny fotoana tsika mihina fa efa voarainareo izay afatra izay rapitso maraina amin'ny 7 ny fotoana ao anatin'ny fitokanana miditra amin'ny herinandro fahatelo amin'ny fivadikanitsika dia rapitso maraina amin'ny 7 mandrapa arivan'ny andro
tsy ho ariva be tsika fa aza matahotra nareo dia izay ny programme atsika raha-pitsoany amin'ny herinandro a dia tsisy miova ny fotoanany sekoly alleloia entotsika ho anao izay voandroany tonga eto a dia misy sekoly samaraina eto a latsinainy talata larobia manomboka amin'ny 7 a ka hatramin'ny 8 sasany dia anasanatsika izany rehetra izany dia akoatr'izay moa ny fotoanantsika ny Zoma any amin'ny trampokon'olontsika miaraka manatanteraka ny fotoana tahaka an'izao a amin'ny herin'ny androany tahiny Jesosy tsika rehetra manasanao hitsangana vetrany ary aijery ny tananao dia atao hivavaka ho an'ny fanatitra-tsika ray masina amin'ny anaran'i Jesosy misaotra ny amin'ny fotoana nafahanay mifandray aminao koa amin'ny fanatitra amin'ity androandroany ity satria ianao le miteny hoe aoka tsisy iseho foana eo anatrehako tsy mitondra fanatitra ary ndreto izay mifamatotra amin'izany fanekeny izany androany manome voninahitra anao amin'ity androandroany ity ao nitondra ny sakrifisy ny fahafolon-karena ny fanatitra androany mba akasitrao izany Andriamanitra ho voninahitry ny anaranao ary indrindra ny fanoloran-tenanay hifamatotra amin'ny mpitiavana aminao koa misaotra ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famindraponao ary ndreto izay manome voninahitra anao amin'ity androandroany ity raisy fa vokatry ny fona izao fanatitra rehetra izao a amin'ny anaran'i Jesosy amen mitehaka mafy be tsika ho antoy ao faofainy amin'ny lanitra ny tanyreo dia ataontsika hisaotra n'Andriamanitra mifotsika manontolo makasitraka raiko ny amin'ny fitiavanao misaotra ny amin'ny famanginao anay androany misaotra ny famarinany teninao izay maneho aminay fiainam-pitiavana iombonanay aminao fantatro Jesosy amin'izao ora sy minitra sekondy itenenako izao fa miaraka aminay eto ianao ary fantatro fanaiza naiza toerana misy anay manokana dia afaka hikasika amin'ny fiainanay tahaka izay nikasenao amin'ny fiainan'ireo maro izay njoro vavolombelona teo ianao amin'ny fiainam-panahinay amin'ny fijoroanay amin'ny asa mandraharanay amin'ireo karazan-javatra hatramin'izay bitika sy kely indrindra amin'ny antsiprieny ka ilanay nikasika ao Andriamanitra fantatro amin'ity takarivo ity fa eto ianao Jesosy vavaha ianao androany hariva teneno Jesosy hoe misaotra anao aho efa niaino ahy ianao misaotra Jesosy efa tanteraka ny zavatra rehetra tsy tonga eto amin'ny toloko toy ny taraina Jesosy fa tonga eto aho hisaotra sy akasitraka fa efa vita ny zavatra rehetra misaotra fa efa voavela ny eloko efa nisitranonao aho efa afaka Andriamanitra efa mivany olana mety ny zavatra rehetra manana anao a Jesosy mahakasitraka anao aho misaotra tompo amin'ity takarivo ity hoafany amin'ny lanitra ny tananao aoka tena ho tafiditra ao anatin'ny vanim-potoam-pisaorana sady ianao misaotra azy tahaka ny efa nahazo ny amin'ireo vavaka nasandratsika naniditra ny vavaka sy fifadikanina anio misaorantsika ao anatin'ny fotsika manontolo ny amin'ny faneo mpitiavana ny amin'ny firetatsika amin'izany fitiavana izany raha mbola misy tsy tanteraka tao am-pontsika monomonina na zavatra zany mangata amin'Andriamanitra fa mbola tsy tara raha androany hariva ianao ny hovain'Andriamanitra tahaka amin'ariko ny ao anatinao oka izy afo ny fitiavana raha izy mibatiza amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny alala mifanan'Andriamanitra amin'ny rehetra ao anatinao atonga anao anana fomba rehetra ho amin'ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny fomba hafakely o Jesosy moa ny fitiavanao aho mihoatra noho ny fitiavany reto va mangeta eta fitiavan'Andriamanitra mangeta hitanao irehetra amin'ny fitiavany Andriamanitra raha iso izany amin'ity takarivo ity dia oka irehetra amin'ny tontolo ny fitiavan'Andriamanitra ianao fatary fa zay tsy takatry ny finonao dia efa nasehon'Andriamanitra fa azo ny fitiavana récupérena na zay mahaverevitra anao azy rehefa mirehetra ny fitiavanao an'Andriamanitra dia maneho ny voninahiny tsy azo ny zavatra rehetra sakanan'Andriamanitra satria manana fo azo ny ampiasaina amin'ny fanotronana amanginanao halleluja fa zay mbola tsy hitany masonao zay mbola tsy reny sofinao na zay niditra tao-po niza nefa no manin'Andriamanitra tsy hoe ho an'izay mino azy ihany fa ho an'izay tia azy halleluja aoka irehetra amin'ny fitiavana an'Andriamanitra sasy ianao raha iso zany afo ny fitiavana izany androany samy misitraky tsika raha iso ny anjara ho anao raha iso ny anjara ho anao dia sitrana amin'ny rofinao rehetra aoko afaka amin'ny rofo rehetra aoko afaka amin'ny rofo rehetra aoko afaka amin'ny rofo rehetra raha iso mifanasitranana anao fanasitranana ny tokantranonao fanasitranana ny asa mandraranao fanasitranana ny fiainam-pananao indrindrindrindra
fanasitanana ny ara-bolanao ihany koa, fanasitanana amin'ny fiainanao ray manontolo, fanasitanana ny ara-batanao. Raiso amin'ny anaran'i Jesosy. Zay tsy voatony ny vavako tratra ny famindrapon'Andriamanitra. Tononiko sa ambarako amin'ny anaran'i Jesosy zay endrika isehoana io, nanofo na any amin'ny taolana na any amin'ny raha, ambarako amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Afaka amin'izao fotoana itenenako izao, tahaka ny soandry kely, tsisy tokony hoe tsy anatena volo anirontsony, ny any anatin'ny aty ray manontolo sy ny anatin'ny taova ray manontolo. Ozy izy ny dokotera hoe simba, nandeha tany andafy izy mianakavy kely, nataony contrôle, jerena normal sy madio tsara daholo. Halleluja. Raisiko izay fahamarinana tamin'ny trangany setrasetram-panotronana izay teo amin'ny fiainan'ny soandry, eo amin'ny fiainanao ihany koa. Mandehana fa ilaina tarafina mihitsy ianao ahitana, fa efa tsy eo intsony le zavatra napetraky ny tsy tokony hipetraka ao. Halleluja. Zay tsy anjaranao rehetra amin'ny anaran'i Jesosy, raisin'Andriamanitra ny ordinateur misy ny taovanao any an-danitra, satria ozy izy ny ten'Andriamanitra fa na ny taovantsika rehetra dia voasoratra ao amin'ny boky avokoa. Ho raisin'Andriamanitra le izy dia ho reprogrammen'Andriamanitra ho effacer virus rehetra rakosakatalarabababono hundarahiekedia labrasekedia amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ambarako sy tonoko andro any hariva amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra, amin'ny alalan'ny herin'Andriamanitra. Andaontsika ity atarana mafeon'Andriamanitra. Halleluja, halleluja. Mahita n'Andriamanitra amangatra any amin'ny tonona sokanao any, amangatra any amin'ny fiainanao lalana. Amin'ny anaran'i Jesosy avy any Nazareta. Afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Makasitraka to. Miteny amiko Andriamanitra fa nitanga le vavaka teo. Sotra Jesosy, afafany amin'ny lanitra ny tanao dia misora azy amin'ny fonao manontolo. Ako tafatoetra ny fifalianao fa miteny ny mpanjaka anao zona zanakavavy, lay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay. Tsy avy aminay fa avy aminao Andriamanitra, tsy avy aminay fa avy aminao. Aoka ny voninahitra ho anao rery lay mitoetra amin'ny seza fiandrianana mandrakizay, satria fantatro fa zay nilazainao dia efa tanteraka amin'ny fotoana nambaranao an'izany. Raha andeha ny eto Andriamanitra ka anao analizy, andehanao testa fandroany indray, maro indray ny laza sy amerina any aminao voninahitra. Reny maro androany Jesosy fa tsy teniko izany fa nandrehanao anteny hoe nitateranao le izy. Dia oka ianao hifaly amin'ny asanao, oka ny voninahitao nefa niseho sady ary ny fahatsaranao nefa namiratra sady tao anatin'izao fivoriana izao. Voninahitra ny eo anao rery mandrakizay raha izy fa mendrika. Halleluja. Ianao mendrikanao mpanjaka tompoko mendrika. Afafany amin'ny lanitra ny taninao teneno Andriamanitra izy rery ny mendrika. Ianao mendrikanao mpanjaka tompoko mendrika. Tena loary avy anatin'ny fonao lalina dia teneno ianao mendrika mandrakizay. Halleluja. Ianao mendrikanao mpanjaka tompoko mendrikanao
alohan'ny sodrano a atsangano antana zay olona ny mino a fa mpandresy izy aloha ataovy ambony tsara mba ho hitako ataovatra zao mpandresy a miaraka aminao Andriamanitra atao hoe mandresy a miaraka aminao Jesosy a manoatra no mpandresy a miaraka aminao. Halleluja! Tsy maintsy mandresy aho ny mpandresy hanony dia ho ibanjinanao eny ambony hanadratra ny tanako ao ny feoko no ataoko tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Averitsika indray mandeha miaraka. Tsy anaiky ho resy aho manananao mihoatry ny mpandresy anony zay Jesosy ny dia ho ibanjinanao eny ambony hanadratra ny tanako ao ny feoko no ataoko tena mpandresy aho satria olo ny fanjakanao. Halleluja! Mpandresy Andriamanitra manoatra no mpandresy tsy mahaizaho anay Andriamanitra fa olo ny fanjakanao zay. Misaotrany amin'ny fitondranao, misaotrany amin'ny fotoanandro any arivo, misaotrany amin'ny fomba Maria, misaotrany amin'ilay fitiavana lehibe. Ndre raha zay moa no nalainao baraka tamin'ilay fotoanany fahadalana ireny, angamba na mijoro eto ary Andriamanitra tsy vitanay intsony satria miariary loatra ny tsy famendrena nataonay. Jesosy na dia nataonao tao mangingina azy ozy ianao dia ho kabarina eny ambony tafitrano fa tsy nataonao zany Andriamanitra. Fitiavana mahasarona fahotana maro, fitiavana ny tianay tao anaty fahadisoana, livre efa mindrapo mialohan'ny fotoana iodinana kory azy. Zany fitiavana zany mérité zany Andriamanitra fiankovana sy voninahitra sy fanekena lalina ny anatin'ny fo fa tsy toy izao zay raha tsy teo ianao e noho ianao no matoy izao anay Jesosy. Tena fiaina aminao zay, manana ray zay manana anao, manana fiainana zay manana anao, manana azo ialofana zay manana anao. Misaotra fa tsy navelanao zay andeha tamin'ny fahadalana anamary tena dia ho very mandrakizay fa nitsinao tamin'ny teny fiainana zay, nanarinao ampitiavana zay, natsanganao zay, diovinao zay. Halleluja, halleluja. Jesosy, tena tianay ianao Jesosy, tena tianay ianao. Avaosiko ny fomba fisainako zay mivavaka farany akira ataontsika dia tsodrano rehefa avy omby anao ny fiainako anaovanao zay tianao atao tamana ianao Jesosy sy ho tenitenany fanahinao omany fo akasikana ny finoana
sokafan'andriamanitra ny fonainy sainay ny ao anatinareo manontolo hoentiny ao anaty fiakofana ao anatin'ny hira jesosy tena navaozanay mombanay rehetra ifanaraka amin'ny sitraponao foka zetra manam-pofinaina izy sokatra ao anatin'izany androany halleluia
enoeny alohan'ny tsodrany dia eno ty afatry ty a manomboka androany dia ataovy tsapany jesosy hitany fa mampanaiky azy ny momba antsika manontolo sika ampanaky antsika ny jesosy ho fotsika masontsika saitsika fotsika mitanantsika ny feo amin'ny fieritreretantsika tsy aingana mandray zavatra amin'ny fomba fitsiheri-diso misokatra ho amin'ny faneom-pitiavana madio miaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra mandroso amin'ny fahatokiana an'Andriamanitra mandehana amin'ny anaran'i Jesosy fahitanareo ane Jehovah ka hiaro anareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ane Jehovah ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo Jehovah ka amenareo fiatanana Jesosy tongava faingana amin'ny fifoazam-panay eto ambony tany ataovy miova Madagasikara Jesosy ataovy miova hatrany amin'ny mpitondraka hatrany amin'ny vahoaka hatraminay tsirairay avy Andriamanitra fangio amin'ny afonao zay vonjeo zay Jesosy aoka ny kristianina tena hijoro amin'ny maha-kristianina azy aoka izay rehetra miaina hiaina amin'ny fahatahorana an'Andriamanitra leo zay Andriamanitra amin'ny fanompona anganongano leo zay Andriamanitra amin'ny endrika ivelany toanao nefa tsy tena tanteraka ho anao anatin'ny fo leo zay miaina amin'ny saritsary sy anganongano mpanompona te hiaina zay ahita ny fahatsaranao sy ny fankasitranao tsy hamita teny zay Jesosy fa andeha araka izany tokoa voninahitra amin'ny anarandray sy ny zanaka ary ny fanahy masina amen sarao ny fahasoavana fa ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao amin'ny fahasoavan'Andriamanitra maty izao veloma toko